Namoaka ny fanehoan-keviny i Paolo Emilio Raholinarivo izay fanehoan-kevitra tena feno fahendrena ary feno fananarana tokoa. I Paolo Emilio Raholinarivo dia efa tsy mahafantatra azy angamba isika malagasy rehetrarehetra izay mitondra ny teny hoe Tsimirole era baralahy, izany no tena nahafantarana azy tam'izany andro zany roa taona lasa angamba izay raha tsy diso ahy. Hafatrafatra mo natsipiny koa dia izay mandray mo dia mandray azy am-pitiavana fa ho an'izay tsy handray kosa tsy terina fa zista namoaka ny fanehoan-kevitra fotsiny izy no sady mba hanatranatra ho an'ny malagasy namany. Nanabara i Paolo Emilio izay nanao hoe ny tena hadisoana lehibe eto ambonin'ny tany izy dia ny fiheverantsika sy ny finoantsika fa mitovy fomba fijery isika. Izany no nambarany Paolo Emilio. Tena marina tokoa izany raha ny fandinihako azy sy ny raha fahatsapako azy satria nohony izay fiheverantsika olombelona fa hoe mitovy fomba fijery zay isika sy mitovy fomba fisainana izay no mahatonga isika lasa mitsaratsara fahatany, lasa manometsy olo avy hatrany. Ary vokatra ny fanomezantsika tsiny ny olona sy ny fitsarotsarantsika ny olombelona na eny amin'ny fiarahamonina misy atsika ngamba no mety nahatonga Paolo Emilio namoaka io fanehoan-kevitra izay manao hoe ny tena hadisoana lehibe eto ambonin'ny tany dia ny fiheverantsika sy ny finoantsika fa mitovy fomba fijery ary mitovy fomba fisainana sy ny fomba fanao, mitovy fomba fihaino, fomba fitsarana, fomba fandinihana, eny na fomba fiasa ary mbola mieritreritra ko isika fa mitovy fomba nitezana ary mitovy ny fomba nianarana ary ihany koa mitovy fomba fiainana amintsika daolo ireo olombelona rehetra ireo hoy Paolo Emilio. Hanika betsaka ireo diso kajy, diso fanantenana, diso paika, diso namana, diso olo atokisana ary diso olona tiavina, diso ihany koa olona iarahana miasa ary eo anatrehany zany misy ihany koa ny diso olona tendrena, diso olona arahina, diso olo tarihina ary diso mpanolo-tsaina, diso olona tilorana saina, diso olona ampiana hoy Paolo Emilio. Tena zava-misy marina amin'ny fiainana tokoa izany zavatra lazainy Paolo Emilio izany ary tena zavatra marina fa tsy azo lavina. Nohony zany mila manaiky isika fa isika rehetra dia tsy mitovy fihevitra ary tsy mitovy fomba fijery ka tsy tokony hitsaratsara olona fahatany fa ny olona rehetra dia samy manana ny fomba fijeriny. Fa tsy hoe rehefa tsy hankafizinao ny zavatra anankiray dia lazaina fa ratsy avy hatrany, na raha ohatra hoe hankafizinao ny zavatra anankiray dia teneninao fa hoe tsara avy hatrany fa samy manana ny tsarany daolo ny tsirairay ary izany no aviany fomba fiteny malagasy izay manao hoe tsy zay tsara no tiako fa zay tiako ny tsara. Nohony zany dia samy manana ny tsarany daolo ny olona tsirairay ary samy manana ny fomba fijeriny sy ny fomba fisainany. Koa samy amitsakotsaky daolo isika rehetra am'izany hafatra nambelany Paolo Emilio izany sy hafatra izay nampitany izany ary mbola nofaranany Paolo Emilio na aminy hoe ny faniriana sy ny firariana izy dia mba tsy fanimba isika olombelona indrindra isika samy malagasy. Izany no nambarany Paolo, izany hoe raha ny faniriny sy ny firariny dia tsy fanimba isika olombelona ary indrindrandrindra isika samy malagasy. Tena hafatra feno fitiavana izany ary feno hanatra, feno fanetrentena izany hafatra izany koa dia atsipy mo mitady antandroko ny omby, atsipy ihany ny teny koa ampony izay mahalala koa dia samia mandresa izay tandrify azy ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Zay ny amin'iny fa janona tsika hatreo ny video fa mangataka anao mbola eno ny video manaraka ary ety ampamaranina dia entaniko foana ianareo hiabone ny chaîne, asio like ny video ary apetraho ny commentaire raha ohatra ka misy sosikevitra tiana omena. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oye. Ciao ciao.